Ny avaka kely tsy toy ny isan'ny taona ny fankalazana ny faha-80 taona niverenana ny fahaleovantena malagasy tamin'ity. Ny fahasahiranana efa tandra vadikoditra ny fiainan'ny malagasy isan'andro. Nanampitrotraka ihany koa ny Covid-19. Saingy tsy namela azy irery ny antoko-timina, nizara sakafo mafana ireo tena sahirana. Tsy nisy nanavahana ny boriboritany enina teto Antananarivo androany. Olona manodidina ny arivo isaky ny boriboritany no nahazo sakafo atoandro. Tsy nasiana sivana ny fizarana teto, saingy ireo tena sahirana kosa no nitsonjovina manokana. Tsy nisy fitangoronana, tsy nisy fitarainana, samy nahazo avokoa izay nilahatra. Afaliana, fankasitrahana no nisoritra tamin'ireo nisitraka ny sakafo. Mba nanao fety toy ny olon-drehetra, ny sakafo mafana, ny hinan-kena. Mbola hetsika fanomboany ity nataony ity mandroany ity,
itoeatrany izany ho fitsinjovana ireo malagasy tena sahirana.